Aujourd'hui, c'est notre premier culte en cette année 2024. Nous sandrina dia arabaina avokoa ianareo rehetra zay tonga eto sy ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao anlinina fa no fahasoavan'Andriamanitra dia velonay isika ka natratra ny taona 2024. Nous saluons alors vous. Alléluia. Fahasoavana lehibe no omen'Andriamanitra antsika amin'ity taona 2024 ity. Dieu va nous donner une grande grâce pour cette année 2024. Fa ho azavaiko aminareo ny fa ny zavatra tsy maintsy hitranga mialohan'ny fahasoavana io. Mais je vais vous expliquer, il y aura des choses qui vont arriver avant cette grande grâce. Amin'ity taona ity tsy misy avana fa na iza dia isedra olana azo lazaina hoe tena lehibe. Cette année, tout le monde, sans exception, ils vont être confrontés à des grands problèmes. Tena hoe mafy be mihitsy isedra atrehan'ny olona io. Ils vont vivre des grands problèmes. Fa saika ny vaovao mafaly dia ho avan'Andriamanitra isika fiangonana. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va différencier l'Église. Zay rehetra manana Jesosy dia ho avan'Andriamanitra. Tous ceux qui ont Jésus vont être différenciés du monde. Ho tanteraka amin'ity taona ity zany ireo teny nambarako efa tany alobe tany tamin'ny taona lasa hoe anavaka antsika Andriamanitra amin'ity taona ity no ho amarin'Andriamanitra izany. Et comme depuis toujours, j'ai dit que Dieu va différencier l'Église, c'est cette année que ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ary fanampiny ireo valim-bavaka tsy azontsika tamin'ny taona lasa, ireo zavatra nangatahantsika tamin'Andriamanitra tsy tanteraka tamin'ny taona lasa, isaorany Andriamanitra fa amin'ity taona ity ho amariny sy ataony tanteraka aminao. De plus, toutes les prières qui n'ont pas été exaucées l'année dernière, on remercie Dieu parce qu'il va l'exaucer cette année. Raha miteny an'izany aminareo aho tsy hoe mampahery fotsiny fa afatra nomen'Andriamanitra ahy tamin'ny herinandro lasa teo zany. Je ne dis pas ça juste pour vous encourager, mais c'est Dieu lui-même qui m'a transmis ce message la semaine dernière. Matoky isika fa ho tanteran'Andriamanitra zany riavana. On a la foi que Dieu va accomplir cela. Satria ankoatran'izay teny izay Andriamanitra efa nampitira faminaniana hoe ho toaviko ny teny ataon'ny mpanompoko. Parce qu'à part cette parole, Dieu a déjà donné une prophétie qu'il va accomplir ce que son serviteur va dire. Ary ny message izay omeko mpanompon'Andriamanitra hoy Andriamanitra ho tanterahiko. Et que Dieu va accomplir le message qu'il a donné à son serviteur. Tena magaga ny Andriamantsika. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Fantakin'Andriamanitra amintsika dia mila manohy tena tsara ho an'Andriamanitra isika. Mais Dieu veut qu'on soit consacré totalement à lui. Ary mila mitoetra amin'ny finoana ihany koa. Et qu'on ait la foi également. Andao azy hivavaka tsika rehetra hiaraka isaotra an'Andriamanitra amin'ity androandroany ity dia hotozantsika ny fotoam-pivavahana rehefa avy eo. Nous allons prier aujourd'hui pour remercier le Seigneur et puis on va continuer le culte. Mangataka atsika hivavaka. Fermons nos yeux. Père éternel, nous te remercions pour ce jour, un dimanche qui n'est pas comme les autres parce que aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année. Tu nous as donné encore une souffle de vie, Seigneur. Nous sommes juste reconnaissants. Et nous sommes venus ici pour t'adorer ensemble. Nous sommes venus avec un cœur tellement reconnaissant pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es roi, pour reconnaître que tu ne changes pas, que tu es le Dieu de miracles. Ce que tu as fait toujours, tu peux encore le faire aujourd'hui. Nous voulons consacrer notre vie. Nous voulons consacrer ce jour, Seigneur,
pour que tu puisses nous visiter encore une fois, pour que tu puisses faire des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Aujourd'hui, on a foi que tu vas encore le faire. Merci Jésus, encore une fois, pour tout ce que tu as fait, parce que grâce à ton sacrifice, nous sommes ici aujourd'hui et nous pouvons tirer tous les bénéfices que toi tu as fait pour nous à la croix. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, à être le maître de cette cérémonie, à être le maître de ce culte, à prendre le contrôle sur toutes choses. Nous avons foi que grâce à toi, tout ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons le recevoir aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que tous les malades qui sont venus ici, ils seront guéris, que tous les gens qui ont des problèmes, ils vont recevoir des résolutions miraculeuses et que toute chose qu'on fasse aujourd'hui te soit agréable. Merci infiniment, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui te doit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Dia omentsika ny namana mitarika fotoana ny fanisana ny fotoam-pivavahana. On va continuer le culte avec notre ami qui est conducteur de louange. Resika amitefatana zany izy. Alléluia. Alléluia. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Arabarlaina soavina ny tompo ao aminao. Amen. Tratry ny taona daholo. Bonne année. Puisque Dieu est bon, donc nous allons commencer cette année en beauté. Amen. Satria tsara ny tompo dia atombotsika amin'ny fahatsarany ty taona ty. Amen. Il n'est pas le Dieu de la honte. Tsy Andriamanitra ny fahafambaraka izy na hoe fahamenarana, fa Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Il est le Dieu de la gloire. Amen. Donc, nous allons aussi traverser cette année en gloire. Amen. Et nous allons aussi terminer cette année en gloire. Amen. 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 Alléluia. Je vous invite à vous lever. Dans cette année, nous voulons la présence de Dieu. Amen. Mila mifanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ity taona. Amen. Rappelons-nous l'affirmation de Paul. Il a écrit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen. Hozy izy Paul hoe raha Andriamanitra momba antsika, iza no atohatra antsika. Amen. Donc, dès le début de l'année, nous voulons la présence de Dieu. Eto amin'ny fiandohan'ny taona dia mila ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. Asio te akaramarina zany, acclamons le Seigneur. Amen. Vous voyez, hitatsika, dans la prison, Paul a été illimité. Tsy voafetra mihitsy Paul tao am-ponja. Amen. Ils seront délivrés car ils ont la présence de Dieu. Afaka zareo satria nanana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ils ont prié et aussi loué Dieu. Ny vavaka zareo tamin'ny andro alina, pendant la nuit, ils ont prié et loué. Dia aveo zareo afaka. Et ils ont été libérés. Alléluia. Dia afaka zareo rehefa aveo. Zany hoe, c'est-à-dire, quand nous avons la présence de Dieu, nous sommes illimités. Amen. Amen. Nous allons commencer avec le Dieu Alpha, puis jusqu'à la fin, il est aussi l'Oméga. Amen. D'autres aussi qui ont pas fait, qui ont fait des ranas. Amen. Alléluia. Alléluia.
Acclamons encore le Seigneur. Ça rend tout fait. Dieu est bon. Il est merveilleux. Ma fenêtre en tout point. Ça s'en fait. Il est merveilleux le Seigneur, n'est-ce pas?
me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. s'il me manque mon âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les Je mains, le loue avec mes s'il pieds. me manque les pieds, Je le loue avec mon s'il me âme. manque mon âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque mon âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque mon âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. Alléluia! Rappelons-nous que la louange attire la présence de Dieu. Amen. Dia ifitsika hoe ny fiderana dia misarika ny fanatrihan'Andriamanitra. C'est ce qui est écrit dans Psaume chapitre 22 verset 3. Amen. Zay voasoratra any amin'ny Salamy faharoa amby roapolo andininy fahatelo. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit. Je ne trouve pas de repos. Attendez un peu. Verset 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambony fiteran'Israely. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Voilà itiaka mafy antsika ho an'Andriamanitra. Commence à y élever ta main. Commence à prier. Manomboka mifavay ianao. Nous allons mettre cette année entre les mains de Dieu. Apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ity taona ity. Puisqu'il est l'alpha, satria izy le fiandohana, il est aussi l'oméga. Dans cette année, nous allons bâtir. Anangantsika ao anatin'ity taona ity, dans le royaume de Dieu. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra anangantsika. Nous allons aussi détruire la puissance du diable. Amin'ity taona ity koa tsika hamotika ny herin'ny devoly. Dans cette année, Dieu a un plan pour toi. Manana tanjona, manana hevitra heverana anao Andriamanitra amin'ity taona ity. Il a un bon plan pour toi. Manana tanjona tsara, manana hevitra tsara heverana anao Andriamanitra amin'ity taona ity. Ny devoly koa manana tanjona, le diable a aussi un plan. Mais nous allons mettre notre vie, notre avenir entre les mains de Dieu. C'est miaraka amin'Andriamanitra dia tsy azo toerina aussi izy Paul. Paul a déjà dit ça. Ce qui a la présence de Dieu, celui qui a la présence de Dieu, il sera illimité. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que nous nous adressons. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Alléluia. Interviens dans notre vie, dans cette année, Seigneur. Oh Jésus, je t'invite à intervenir dans notre vie, dans cette année. Alléluia. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha
Alléluia. Tu es digne de Masinao manarika an'Andriamanitra. Efa miaraka amintsika eto ny tompontsika tompoko. Ho tahina manokana zao fotoam-pivavahana androany izao. Atsapany famarinana zany ianao. Misaotra Andriamanitra. Tena tia anay ianao. Tu nous aimes vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maka toerantsika rehetra. Nous pouvons prendre place. Amin'izao fotoana izao isika dia anatrika ny latabatra ny tompo na ny fandraisana. En ce moment, nous allons passer à la Sainte Seine. Matoky isika fa ho tain'Andriamanitra zany fandraisana fanasana tompo ho tanterantsika androany. Nous avons foi que Dieu va aussi bénir la Sainte Seine aujourd'hui. Sokafy ny Baiboly ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12 dia vakina manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 jusqu'à verset 26. Chapitre 11 verset 23 jusqu'à 26. Toy izao no voasoratra ao. Tonga dia avadio amin'ny teny frantsay ny ato a. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao no ataovy ho fahatsiarovanahy no vina no misotro ianareo. 20 fa no vina ianareo no mihina ito mofo itony
sy misotro ankapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Au nom de Jésus, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo rehefa malala dia manandanja eo amin'ny atren'Andriamanitra. Prendre la Sainte Seine est vraiment important aux yeux de Dieu. Satria ny tanjon'Andriamanitra ny amin'izany mba hatonga antsika tsy hanadino an'ilay fahafatesany Jesosy dia ilay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. L'objectif de Dieu, c'est que nous nous souvenions toujours la mort de Jésus à la croix. Voalaza amin'ny Baiboly tokoa fa efa maty tondra ny fahahoatantsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Il est dit dans la Bible que Jésus a été mort pour nos péchés. Ary voalaza amin'ny Baiboly ihany koa fa nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Il est aussi dit dans la Bible que Jésus a versé son sang à la croix. Nandalo an'izany rehetrarehetra zany Jesosy satria ny tanjon'Andriamanitra dia hoe mba ho voavonjy ny fanantsika ary mba ho afaka eo an-tanany devoly isika. Jésus a traversé pour cela parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons sauvés du main du diable et que notre âme soit aussi sauvée. Ka androany raha ndray ny fanasan'ny tompo anao dia tiako milaza aminao fa hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao zany nara-panahy nara-nofo. Aujourd'hui, alors, si tu vas prendre la Sainte Seine, il y aura de l'effet tant pour ton âme et pour ton corps. Tantaran'ny Baiboly ihany koa fa nandray ny mofo Jesosy dia nivavaka izy dia vita nivavaka dia nomeny mpianatra zany mofo zany dia hoy izy hoe ity ny tenako zao nataovy ho fahatsiarovana ity tsy ny teny hoe tandidi ny tenako fa ity mofo ity ny tenako. Selon la Bible aussi, il est écrit que Jésus a pris le pain, il a prié et puis il a donné aux disciples. Il a dit, voici mon corps. Il n'a pas juste dit, voici le symbole de mon corps, mais il a dit, voici mon corps, prenez et mangez. Dia tak'izany ihany koa ny kapoaka izay misy ny divay rehefa ndraisin'i Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra izy vitsy zany dia nomeny andreo mpianatra dia hoy izy manao hoe ity no rako izay alatsaka ho famonjena ny olona rehetra. De même, quand Jésus a pris la coupe, il a remercié le Seigneur et il a dit, voici mon sang qui a été versé pour nous sauver. Ity tsy ny teny hoe tandino ny rako ity omeko anareo osotr'olonareo ity fa ity mihitsy ny rako. Il n'a pas dit que ce vin est juste le symbole de mon sang, mais il a dit que ce vin est vraiment mon sang. Ka raha ndray ny fanasan'ny tompo zany tsika androany dia aza mieritreritra hoe le mofo hohaninao iny tandidon'ny tenan Jesosy na le divay sotroinao tandidon'ny ran Jesosy fa minoy ianao fa iny ny tenan Jesosy sy ny rany. Aujourd'hui, si tu vas prendre la Sainte Seine, ne crois pas juste que le pain que tu vas manger est juste le symbole du corps de Jésus ou que la coupe que tu vas boire est juste le symbole du sang de Jésus, mais crois vraiment que c'est vraiment le corps de Jésus et que c'est vraiment le sang de Jésus. Ino na fanahizana izy mandray fanasan'ny tompo androany dia hita fandraisana mihezinay izy amin'ity taona ity. Nous avons foi que quiconque va prendre la Sainte Seine aujourd'hui, ils vont sortir victorieux. Fa ny afatra apetrako amintsika rehetra raha mandray fanasan'ny tompo anao dia aoka amin'ny toe-panahy mendrika. Mais je vous conseille de prendre la Sainte Seine avec un caractère qui est selon Dieu. Raha nanota ianao mibeba malaky amin'Andriamanitra mba ho avela heloka. Si tu as péché, il faut que tu te répands devant Dieu pour être pardonné. Aza misy manamarteny isika na dia olona ray azy. Que personne ne se justifie aujourd'hui. Mba tonga n'ity taona ity tsy ho taona mandalo fa taona andraisantsika fahasoavana lehibe indrindra. Pour que cette année ne passe pas juste, mais pour qu'on puisse recevoir de la grâce venant de Dieu. Ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny ligne moa. Vous qui suivez le culte en ligne,
raha mety aminareo maka nareo mofo maka inareo divay raha misy azany eo aminareo. Si vous pouvez le faire, vous pouvez prendre du pain et du vin si vous en avez chez vous, mba ahafahanareo miombona aminay ihany ko mandray ny fanasany tompo. pour que vous puissiez prendre la Sainte Seine avec nous. Angatana zany a isika rehetra tonga eto mba hitsangana eny amin'ny toerana misy atsika. Je vous prie de vous lever. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao tsika rehetra mihitsy a anamafy ny falorantsika tena ho an'Andriamanitra ka zay zavatra tsy tsara teo fiainantsika na toetra na toe-po tsy haiko izay mety ny zavatra niainanao manaova fifonana amin'Andriamanitra. Et nous allons prier aujourd'hui, nous tous, pour se consacrer à Dieu et pour demander pardon s'il y a quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu dans notre vie. Dia eo anatin'izany a dia angatana ianareo tompony andraikitra mizara ny fandraisana mba handroso avy hatrany ety anoloana. Et j'invite les responsables pour venir devant. Fa tsika rehetra kosa avy hatrany dia hiaraka hivavaka eny na dia ianareo any an-tokantrano manaraka an'izao culte zao en ligne. Mais nous tous qui sommes ici, je vous prie de prier, et vous aussi qui êtes chez vous en ligne. Andao ary hivavaka tsika rehetra tompoko. Prions. Samy hivavaka amin'ny fony manontolo izy. Priez de tout votre cœur. Asandrato avo ny feonao toa vavaka torapo mihitsy no ataovy e. Si vous pouvez prier fort, priez fort. Dia ho anareo izay voatendry zara fandraisana hifampitaty any anareo dia hivavaka hiaraka amin'ny daholo be. Et les responsables, ils peuvent se tenir la main et prier avec l'Assemblée. Rehefa zaraina amintsika ny mofo sy ny divay dia hitazomy eny amin'ny tananao aloha. Quand vous avez reçu le pain et le vin, gardez-le dans vos mains Andraso ny toromarika izay ataonay ety anoloana. et attendez les directives.
toy izy mivavaka ho antsika rehetra tonga eto Continue à prier, nous tous qui sommes présents. lay etaetanao ho an'ny andriamanitra mihitsy loka ho asianao Montre à Dieu que tu as soif de lui. ary etaeta arahana finoana no ilain'andriamanitra androany Et Dieu veut que tu accompagnes la foi avec ta soif. ao anatin'izany a dia arahantsika ataontsika le hira hoe maniry mafy ao On va faire un chant. ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira izany Chante de tout ton cœur. aoka analika an'andriamanitra tokoa ianao angina daolontsika rehetra ary apetrao amin'ny fonao tananao Maintenant, garde dans le silence et mets ta main sur ton cœur. ry andriamanitra raha anay zay ny an-danitro Notre Père qui es aux cieux, andriamanitra ianao tu es notre Dieu. misaotra anao ny amin'ity androandroany ity Merci pour aujourd'hui, satria afaka analika ny latabatrao zahay parce qu'on a pu prendre la Sainte Seine. andray fahasoavany zahay androany Aujourd'hui, nous allons recevoir une grâce amin'ny alalan'ny tenanao sy ny ranao zay hoaninay sy hosotronay grâce à ton corps qu'on veut manger et à ton sang qu'on va boire. ny herinao any hanapaka ty fotoana ity Puisse ta puissance dominer sur ce moment. misaotra ray malalo Merci, Père, amin'ny anaran'i jesosy au nom de Jésus. araka ny volazan'ny baiboly efa namarako taminareo teo Comme ce qui est dit dans la Bible et que je vous ai déjà dit tout à l'heure, rehefa avy nandray ny mofo jesosy dia nisaotra n'andriamanitra rainy dia nomeny mpianatra le mofo ary noteneniny hoe ity ny tenako hano ho anareo quand Dieu a pris le pain et qu'il ait remercié Dieu, il a partagé le pain et il a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. ary nandray ny kapoaka misy divay ihany koa izy dia nisaotra n'andriamanitra ray vitsy zany dia nomeny ny mpianatra ho sotrona dia hoy izy manao hoe ity ny rako sotronareo ity Il a aussi pris la coupe de vin et il a remercié Dieu et puis il a donné un disciple, il a dit, ceci est mon sang, prenez et buvez. tazomeny tananao zany ny mofo sy ny divay mofo le tena ny jesosy divay le tena rano jesosy Prenez dans vos mains le pain et le pain qui est le corps de Jésus et le vin qui est le sang de Jésus. dia ny namanato zany nivavaka ho an'izao
mofo sy ny divay hoanitsika sy hosotrotsika. Et nous allons prier pour le pain et le vin. Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait à la croix. Nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour parce que tout ce que tu as fait est juste une preuve d'amour. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste passer sans se mémorer de ce que tu as fait. Et parce que tu as versé ton sang plusieurs fois pour tous les domaines de notre vie. Et on a foi aujourd'hui que tu vas toucher chaque domaine de notre vie. Ton sang coulé a été pour le pardon de nos péchés. On t'a frappé aussi pour nos guérisons. On t'a mis les épines pour tous nos mémoires, pour tout ce qu'on a fait, donc tous nos problèmes aujourd'hui. On a foi que tu vas les résoudre. Et on a foi que si on va manger le pain, on va vraiment recevoir une puissance qu'on n'a pas encore reçue auparavant. Si on va boire ton sang, on va vraiment être rétabli de la tête aux pieds par ton sang, Seigneur. Et on a foi que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas agréer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Any mo felatananao azo toy ihany koa ny divay ao anaty kapoaka. Mange le pain et bois le vin aussi. Saintsainy amin'ny Jesosy izay efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana sy nandatsaka ny rano. Pense à Jésus qui a été mort à la croix et qui a versé son sang pour nous. Samiary mihinana mofo ary misotro ny divay izy. Mangeons et buvons. Iarahantsika manao le hira hoe ô ny ran'i Jesosy. On va chanter ensemble le sang de Jésus. Akopeny masonao ao anaty izany hira iarahantsika rehetra manao izany. Ferme tes yeux pendant la chanson. Misotranao Andriamanitra izahay. Nous te remercions, notre Dieu, Fa fahasoavana lehibe ao anay ny nafanay nandray ny fanasan-tompo tamin'ity andro androany ity. car prendre la Sainte Seine aujourd'hui a été une grâce pour nous. Fandraisan'ny fanasan-tompo voalohany amin'izao taona efatra amby roapolo amby roa arivo izao. On a pu prendre pour la première fois en cette année 2024 la Sainte Seine. Inonay fa hitondrahako ny tsara eo amin'ny fiainanay izany mandritry ny taona. On a foi que cela va apporter des bons résultats durant toute l'année. Ka dia miondrika sy misaotra eo anatrianao zahay. Nous nous prosternons devant toi et nous te remercions. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Samiary makatorantsika isika. Nous pouvons prendre place. Dia hirosa avy hatrany isika amin'ny fanomezana ny ampahafolokarena sy ny fanatitra fanaontsika isika fitem-pivavahana. On va tout de suite passer au temps des offrandes et des dîmes. Ary raha hitondra ny ampahafolokarena ianao dia eto no ny fononao ny tenin'Andriamanitra voalaza ao anaty Baiboly. Et si tu vas apporter ta dîme aujourd'hui, il faut que tu apportes la dîme avec foi. Fa Andriamanitra hiasa anao zavatra lehibe tokoa ho an'ny olona mino. Parce que Dieu va agir avec celui qui croit. Dia mitovy amin'izany koa ho antsika izay anao fanatitra amin'ity maraina ity. Et pareil pour les offrandes.
matoky isika fa hiasa eto Andriamanitra Nous avons foi que Dieu va agir ici. ka dia mandroso zany ianareo hitondra ny mpahafolokarena ty anoloana rehefa avy eo tatazana eny toerany fanatitra ao anatin'izany dia hitarika antsika ho amin'ny hira reto namany reto. Donc ceux qui vont faire la dîme, ils peuvent avancer devant et mettre les dîmes dans les 2 boîtes. Et après, on va collecter les offrandes sur place. Et en ce moment, on va faire une louange. Mandroso ary tompoko. Nous pouvons avancer. Andriamanitra io mahagaga. Zavatra nataonao. Mikintana sy kotrokorana. Ampisehoanao ny herinao. De ton être alors c'est ma Dieu tout-puissant que tu es. Raha mitsangatsanganao anarana. Kamarenira. Misy rivotra mitsoka. Ary mahita de ton hitondra ay ho any an-danitra. Hiondrika aho sy hitsoaka azy. Andriamanitra ao fa lehibe. Commence à y élever ta voix, lève ton être. Fisaorantsika an'Andriamanitra
noho zay tapa voalohany ny antsika nanompan'Andriamanitra zay dia hiteka fara zay mafy isika. Nous remercions le Seigneur cette première partie du culte et nous acclamons fort. Raha mbola misy mafiny zany dia ataovy ihany. Acclamez plus fort. Ometsika toerana reto mpitarika fidiarana reto. La louange peut prendre place. Hofakitsika avy hatrany ny baiboly Salamo fafito amby fitopolo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faefatra ambin'ny folo. Nous allons lire la Bible dans Psaume chapitre 77 versets 11 à 14. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy samy miantsara ianareo. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus, écoutez bien. Tahaka izany ihany koa ianareo izay manaraka fitoam-pivavahana en ligne amin'izao fotoana izao. Il en est de même pour vous qui suivez le culte en ligne. Voasoratra ny teny hoe Il est écrit, ary ampahatsiaro ny asan'i Jéhovah aho fa ahatsiaro ny fakagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hevitra ny nataonao. Andriamanitra amin'ny fitoerana masina ny lalanao. Izy no Andriaman-dehibe tahaka an'Andriamanitra. Ianao no Andriamanitra zay manao fahagagana efa napalala ny herinao tena firenena ianao. je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Jérémia toko faharoa amby telopolo andimy feno amby roapolo sy ny fafito amby roapolo. Jérémie chapitre 32 versets 26 à 27. Dia tonga tamin'i Jehova ny tenin'i Jehova hoe indro izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Arak'ireo teny novakinareo ry havana malala ny Andriamanitra zay tompontsika kristianina, ny Andriamanitra zay tompontsika fiangonana refi, lay Andriamanitra antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy sady rahantsika ihany koa dia rehefa avy toizako. Selon la parole que nous avons lue tout à l'heure, le Dieu que nous servons, nous chrétiens, le Dieu que nous servons, nous, Église de Réfi, Lay Andriamanitra zay antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy sady rahantsika ihany koa. le Dieu qui est appelé le Père de Jésus-Christ et qui est également notre Père. Voalaza amin'ny baiboly fa izy dia Andriamanitra magaga. Il est écrit dans la Bible qu'il est un Dieu merveilleux. Izy dia Andriamanitra mahay manao fahagagana. C'est un Dieu qui sait faire des miracles. Ary Andriamanitra mahavoavotsy ny olona manompo azy amin'ny fomba magaga. C'est un Dieu qui peut sauver son peuple d'une façon merveilleuse. Raha mino zany zao isika rehetra tonga eto dia ho avy Andriamanitra anamarina izany eo amin'ny sambatan'olona. Si nous croyons cela, Dieu va venir pour justifier cela sur chacun d'entre nous. Araka ny voalaza amin'ny baiboly zao, hainy ny manao ny tsy misy ho misy ary mahay mamorona ihany koa izy. Selon ce qui est écrit dans la Bible, il sait créer ce qui n'existe pas et il sait créer ce qu'il n'y a pas. Zany ihany no antony natokan'i Jesosy Kristy nananatra an'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany hoe C'est pourquoi Jésus a enseigné ses disciples de cette manière. fa maninona ianareo no matahotra, maninona ianareo no manabe ihany ny amin'ny resaka sakafo, ny amin'ny resaka rano sotroina, ny amin'ny resaka fitafiana. Pourquoi avez-vous peur et pourquoi doutez-vous de ce qui concerne la nourriture et les vêtements? Ny Andriamanitra rainareo ho Jesosy dia mahay manao ny tsy misy ho misy. Votre Père, le Dieu, votre Père, sait créer ce qu'il n'y a pas. Dia ho Jesosy avy eo hoe mba jereo nge voromanidiny tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsomotra kanefa velona somatsara no lay Andriamanitra rainareo. Et Jésus a dit, regardez les oiseaux des cieux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Mihoatra lavitra no voromanidina ianareo. Vous valez plus que les oiseaux. Dia tahaka izany ihany koa ny voninkazo, jereo tsara ny faniriny eny an-tsaha fa tena tsara tarehy.
Il en est de même pour les fleurs dans les champs. Regardez-les, elles sont très belles. kanefa ahitra alainan'io atsipopatana rapitso ampitafian'andriamanitra tsara be tsy mainka ava fa ianareo ho Jesosy. Pourtant, elles seront jetées dans le feu demain. Il en est à plus forte raison pour vous, a dit Jésus. Ry havana malala manaraka ty fotoana ity zao no tiako hamafisina amintsika rehetra. Bien-aimés qui suivez ce culte, voici ce que je veux vous dire. Ny Andriamanitra tompontsika sy vavantsika dia Andriamanitra magaga, Andriamanitra mpanao fagagana. Le Dieu que nous louons et que nous servons est un Dieu de miracles. Ary Andriamanitra mahavoavoty antsika amin'ny fomba magaga. C'est un Dieu qui peut nous sauver d'une façon miraculeuse. Efa nanao an'izany izy tany aloha tany ary mbola afaka manao izany izy amin'izao vaninandro misy antsika izao. Il l'a déjà fait auparavant et il peut encore le faire aujourd'hui. Ohatra efa voalaza amin'ny Baiboly mikasy ny amin'ny namoronana an'izao rehetra izao. L'exemple dans la Bible concernant la création du monde. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly tany aloha be tany ny tany zay diavintsika ity dia tsisy endrika sady foana. Selon ce que la Bible dit, au commencement, la terre était vide et informe. Tsy hay zay fomba ilazana an'ity tany ity tany aloha be tany. On ne sait pas comment qualifier ce monde au début. Fa amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia nanapa-kevitra izy fa atao misy endrika ny tany ary hatsaraina ny tany. Mais en tant que Dieu, il a décidé de donner une forme à la terre. Dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany? À ton avis, qu'est-ce que Dieu a fait en ce temps-là? Nampiasa teny izy mba ho tanteraka ny faniriany. Il a utilisé la parole pour que son désir soit exaucé. Sokafika amin'ny Baiboly amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo dia avy eo dikantsika ny andininy fahaenina. Ouvrez la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1. Tahaka izao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary aizina no tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Andininy fahatelo ary Andriamanitra nanao hoe nampiasa teny izy misy mazava dia nisy mazava. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dia amin'ny andininy fahaenina ihany koa dia mbola niteny toy izao Andriamanitra. Au verset 6, Dieu a dit, Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano. Dia re mitapany farany dia hoy Baiboly hoe dia nisy zany. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et cela se réalisa. Amin'ny Andriamanitra n'Andriamanitra dia nampiasany ny teny mba hiseho le zavatra mahagaga tsy takatry ny saina. En tant que Dieu, il a utilisé la parole pour que les choses merveilleuses se réalisent. Araka ny nambarako taminareo zavatra tsy misy dia vitan'Andriamanitra manao azo misy. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a créé quelque chose qui n'existait pas. Amin'ity androandroany ity dia mbola afaka aneo azany eo amin'ny fiainantsika rehetra manaraka izao fotoana izao Andriamanitra. Aujourd'hui, Dieu peut encore réaliser cela dans la vie de chacun d'entre nous. Jesosy Kristy ihany koa le zanaka natokan'Andriamanitra Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dia nanao fahagagana tahaka n'Andriamanitra rainy mihitsy izy. Jésus-Christ fait également des miracles comme Dieu le Père. Nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny vavaka Jesosy. Jésus a fait des miracles à travers la prière. Ohatra mofo anankidimy sy trondro anankiroa taoriana ny vavaka nataony tamin'ny rainy dia zao ny zavatra nitranga. Par exemple, concernant 5 pains et 2 poissons, voici ce qui s'est passé. Rehefa niraisy Jesosy le mofo dimy sy trondro roa ka nataony ny vavaka dia nomenandre mpianatra le mofo dimy sy trondro anankiroa ka rehefa nizaraina dia ho Baiboly hoe voky daholo ny olona rehetra. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons, puis il a prié, il les a fait distribuer par les disciples
Et il est écrit que toute la foule était rassasiée. tena voky ny olona rehetra matoa nisy sisa tsy lany. Toute la foule était vraiment rassasiée puisqu'il y avait encore des restes. Ka rehefa nangonina sisa tsy lany dia hoy ny baiboly hoe natratra 12 sy biky. Quand on a emporté les restes, il restait encore 12 paniers pleins. Andao dia fakitsika izay tantara izay ao Matthieu 5:12, andininy fa 10:12, azafady Matthieu 5:12, andininy fa 10:12 ka hatramin'ny 2:20 fakina toy izao miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Allons lire cette parole dans Matthieu chapitre 14, versets 15 à 21 au nom de Jésus. Ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary rehefa hariva ny andro zao raha vao ny vahoaka mba-kanesany eny amin'ny vohitra hividy sakafo ho azy. Fa hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy omenareo hanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy trondro anankiroa. Ary hoy Jesosy eto aty amiko izany dia nasainy nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary noraisiny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra Jesosy ka nisaotra azy, nisaotra an'Andriamanitra. Ary no nefa nivakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangonina sombisomby sisa tsy lany ka dia nafeno arina 12 ary izay nihinana dia tokony ho 10,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Il est écrit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5,000 hommes, sans les femmes et les enfants. Tena naseho Jesosy mihitsy fa magaga takan'Andriamanitra rainy izy. Jésus a vraiment montré qu'il fait des miracles comme Dieu son Père. Hoe amin'ny alala vavaka fotsiny dia hito le mofo 5 le trondro anankiroa mahavoky olona mihoatra 10,000 ary mbola nisy aminy 12 sy biky. Il a montré que grâce à la prière, il a pu multiplier les 5 pains et 2 poissons et rassasier toute la foule. Et il avait encore 12 paniers pleins de morceaux. Araka ny voalaza amin'ny baiboly ihany koa amin'Andriamanitra n'Andriamanitra. Ce que la Bible dit également, c'est que Dieu, en tant que Dieu, any ny manafona ny zavatra efa misy ho tsy misy intsony. il sait également abolir les choses qui existent pour qu'ils n'existent plus. Any ny manao an'izany mivantana ary iainy ihany koa ny manao an'izany amin'ny alalany mpanompony. Il sait faire cela directement et il peut aussi le faire à travers son serviteur. Ohatra ho famonjenan'ireo zanak'Israely izay noenjeny Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Par exemple, pour sauver les enfants d'Israël que les Égyptiens ont poursuivis en ce temps-là, ho famonjenany zanak'Israely nanoloana ny ranomasina mena izay nanakana ny diany izy ireo ho any amin'ilay tany Kanana. pour sauver les enfants d'Israël devant la mer Rouge qui était un obstacle pour eux, pour leur marche vers Canaan. Dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany? À ton avis, qu'est-ce que Dieu a fait? Nofoanan'Andriamanitra tao anatiny fotoana fohy aloha ny apahany tamin'ilay ranomasina mena. Dieu a supprimé une partie de la mer Rouge. Ary avy eo navatsy Andriamanitra vetivety teo ilay ranomasina mena ho tonga tany maina. Ensuite, Dieu a transformé la mer qui est devenue sèche. Zay ilay namarako taminareo hoe ainy ny manafoana ny efa misy ho tsy misy intsony. C'est pourquoi je vous dis que Dieu sait également abolir ce qui existe pour que ça n'existe plus. Tamin'izany fotoana izany
mosesy mpalompon'andriamanitra no nampiasainy mba hatateraka an'ilay hoe manafoana ny efa misy ho tsy misy intsony. En ce temps-là, Dieu a utilisé Moïse pour accomplir ce que j'ai dit tout à l'heure. Ataoko efa kitsika ny voalaza ao amin'ny Exodosy 7:20, 15:12 sy 20:20. Allons lire Exode, chapitre 14, versets 15 à 16. Toy izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Aroa Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao, lasa amin'ny zanak'Israely mba handroso. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Ho antsika fiangonana kristianina aloha dia zao no afatra Andriamanitra androany. Pour nous tous qui sommes Église chrétienne, voici le message de Dieu aujourd'hui. Na inona zava-misy eo alohantsika tsy azontsika atao ny miemitra ny verin-dalana fa mila mandroso foana isika. Quels que soient les obstacles devant nous, nous ne devons jamais reculer, mais nous devons toujours avancer. Efa fantatr'Andriamanitra ke fa raha masamena ny ao anoloana fa hoy foana izy mila mandroso ianareo. Dieu savait déjà que c'était la mer Rouge qui était devant, mais il a toujours dit, continuez à avancer. Ny antony satria efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao ho famonjena ny vahoakany. Parce que Dieu savait déjà ce qu'il allait faire pour sauver son peuple. Ka amin'ity taona ity mila mandroso hatrany hatrany ho an'ny Andriamanitra isika fiangonana. En cette nouvelle année, nous devons toujours continuer à avancer pour le Seigneur. Na inona fitsapahatoetra ho sedrainao amin'ity taona ity. Quelles que soient les épreuves que tu vas traverser cette année, Na inona olana mitsangatapoko aminao amin'ity taona ity. quelles que soient les difficultés qui vont survenir cette année, Tsy maintsy mandroso ho an'Andriamanitra ianao. tu dois toujours avancer pour le Seigneur. Fa raha tsy mandroso ianao dia tsisy zavatra azon'Andriamanitra hamonjena anao. Mais si tu n'avances pas, Dieu ne pourra rien faire pour te sauver. Toy izantsika amin'ny 2:20. Nous continuons dans le verset 16. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, Dieu dit à Moïse, ary angao ny tenao dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. 2:20 sy 20. Versets 21 et 22. Dia naendry sy Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampisavain'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tamaina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandeha ny tamaina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviny. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Zany tantara zany riavana dia manamafy an'ilay teny izay nambarako taminareo hoe mahay manafoana ny efa misy ho tsy misy Andriamanitra. Ces paroles confirment ce que je vous ai déjà dit, que Dieu sait supprimer et abolir les choses qui existaient. Tsy hitanao zava-mahagaga ve hoe ranomasina mena efa nisy hatramin'ny ela dia vetivety eo dia nofoanan'Andriamanitra ny ampahany ranomasina mena izany. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est incroyable que la mer Rouge existait depuis toujours et Dieu a fendu la mer Rouge? Dia vetivety teo ihany koa lay ampahany ranomasina mena nofoanan'Andriamanitra nosoloany tany maina azo diavina tongotra. Et en un instant, il a transformé la mer en un terrain sec où on pouvait marcher à pied. Riavana malala zany no Andriamanitra izay ivavahantsika sy itipotsika rehetra manaraka ity fotoana ity. Bien-aimés, voici le Dieu que nous servons et que nous louons durant ce culte. Tena mitonanao aho iny fa zany tokoa ny Andriamanitra itipotsika sy ivavahantsika. Je t'invite vraiment à croire que notre Dieu est vraiment comme ça. Any ny manafoana ny aretina efa misy eo fiainanao mba tsy hisy intsony. Il sait supprimer les maladies qui étaient dans ta vie pour qu'ils n'existent plus.
ay ny manafoana ny olana misy ao fiainanao amin'izao ora izao mba tsy hisy intsony. Il sait supprimer les problèmes qui sont dans ta vie pour qu'elles n'existent plus. Dia hoy aho hoe inona no mbola ampisalasalanao ny amin'izany. Et qu'est-ce qui te fait encore douter? Asakasakareo izay mbola irorosaina. N'hésitez plus et ne doutez plus. Sambatra raha samy fiangonana isika satria ny Andriamanitsika hoy aho dia Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mpanao fakakana. Nous sommes vraiment bénis parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Ny tsy misy vitany mampiasa an'izany. Ce qui n'existe pas, il sait le créer. Ny efa misy ihany koa dia vitany ny manafaona an'izany. Ce qui existe, il sait également le supprimer. Engany aka ho tsapantsika ny famarina zany amin'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity. Que nous puissions sentir l'existence de cela pendant cette année 2024. Andao hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Jesosy Kristy ilay voalaza fa zanaka natokan'Andriamanitra ihany koa dia nanao fakakana tahaka ny rainy. Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, a aussi fait des miracles comme son Père. Nampiasa teny ihany koa izy tamin'ity indray mandeha ity Il a également utilisé la parole ho fanafoanana zavatra efa misy mba tsy hisy intsony. pour supprimer les choses qui existent pour qu'ils n'existent plus. Ilay nataon'Andriamanitra rainy mihitsy no nataony. Il a vraiment fait ce que Dieu son Père a fait. Andao dia vakitsika ny voalaza Matthieu faharaiky amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Nous allons lire Matthieu chapitre 21, verset 18 à 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary no niverina maraina ka ny tanàna izy dia nona. Ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana Jesosy dia nakeo aminy kanto tsy nahitana inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy aza misy vo avy amin'ny antsony mandrakizay dia maina vetivety foana le azona aviavy. Ary no nita mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nanahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Toizao zany ny fandeha ny tantara. Voici ce qui s'est passé. Rehefa avy nanao asin'Andriamanitra Jesosy ny mpianatra dia nandeha nody nakany tanàna ry zareo. Après que Jésus et ses disciples ont fait les œuvres de Dieu, ils sont rentrés dans leur village. Dia nandalana ry zareo dia nahita azona viavy naniry ary dia nitady vo tamin'io azona viavy io mba atao goûter. En chemin, ils ont rencontré un figuier et ils ont cherché des fruits sur ce figuier pour faire un goûter. Kanjo rehefa nitsaroka zareo dia tsy nahita vo na dia anankiray azy. Mais ils n'ont trouvé aucun fruit. Tsy nahita vo ry zareo satria tsy mbola tonga ny saison na viavy. Ils n'ont trouvé aucun fruit parce que ce n'était pas encore la saison du figuier. Dia hoy Jesosy teo mason'ireo mpianatra mikasina amin'ilay aviavy naniry. Et puis Jésus a dit à ses disciples concernant les figuiers, Hoy izy amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo. il a dit au verset 19, Aza misy vo avy amin'ny antsony mandrakizay. que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. Aza misy vo avy amin'ny antsony mandrakizay. Que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Dia lasa nanodiany Jesosy sy ny mpianatra taorinan'izay. Et Jésus et ses disciples ont continué leur chemin. Ny maraina ny apitso gaga reo mpianatra fa indro ilay azona viavy naniry nandrobona be teo avy hatrany dia maina tanteraka maty tanteraka. Le lendemain matin, les disciples étaient très étonnés parce que le figuier était devenu complètement sec. Teo zany no nahitan'ny mpianatra hoe ity mpampianatra any ity dia mahay manafoana zavatra efa misy mba tsy misy intsony amin'ny alalan'ny teny izay laoky ny vava. C'est là que les disciples se sont rendus compte
que leur maître peut supprimer des choses qui existaient pour que ça n'existe plus à travers sa parole. Ny teny nataon Jesosy zany dia tahaka ny tenin'Andriamanitra ray ny tonga fahagagana. La parole de Jésus est comme la parole de Dieu qui se transforme en miracle. Riavana malala manaraka ty fotoana ity sy ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao en ligne. Bien-aimés qui assistez à ce culte et vous tous qui assistez en ligne, Amafisiko amin'ity androandroany ity je confirme encore aujourd'hui fa ny Andriamanitra setropontsika dia Andriamanitra mahagaga. que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Ary Andriamanitra mahay manao zava-mahagaga. C'est un Dieu qui sait faire des miracles. Marina be mihitsy ny teny nataony Jeremia 29:20. La parole dans Jérémie chapitre 32 est vraiment vraie. Hoy Andriamanitra tamin'izany hoe ry Jeremia, ianao zay lazaiko, soraty zay lazaiko ary ambarao amin'ny olona zay lazaiko. Dieu a dit, Jérémie, écoute ce que je dis, écris ce que je dis et annonce-le au peuple. Iny zao no Jehovah Andriamanitra nofo rehetra hoy ny tompandriamanitra tsy to. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Iny zao no Andriamanitra tompoinareo. Je suis le Dieu que vous servez. Amarako aminareo hoy Andriamanitra fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy haiko zany. Dieu a dit qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Andriamanitra mahagaga aho ary Andriamanitra mahay manao fahagagana. Je suis un Dieu qui fait des miracles. Ary afaka mamonjy anareo amin'ny fomba mahagaga. Et je peux vous sauver d'une façon merveilleuse. Dia mitovy amin'izany ihany koa Jesosy Kristy zanany. Et Jésus-Christ, son Fils, est pareil à Dieu. Jesosy Kristy zay efa neketsika ho tompo, zay neketsika ho mpamonjy. Jésus-Christ que nous avons déjà accepté pour Seigneur et Sauveur. Jesosy Kristy zay efa nometsika toerana ao anatsika. Jésus-Christ à qui nous avons déjà donné une place à l'intérieur de nous. Dia mahagaga tahaka n'Andriamanitra rainy ary mpanao fahagagana ihany koa. Jésus-Christ fait également des miracles comme Dieu son Père. Zay nataon'Andriamanitra rainy dia hainy Jesosy atao ihany koa. Jésus sait faire ce que Dieu a fait. Kanefa Jesosy tamin'io dia tsy nitafiny mandriamanitra azy izy fa nitafiny osira tahaka antsika olombelona. Et pourtant, Jésus n'était pas là en tant que Dieu, mais il était en chair et en os comme nous tous, comme les êtres humains. Mety tena ngaminy anao hoe normal be raha ohatra ka mavitany rainy izy satria Andriamanitra. Peut-être que tu te dis que c'est normal que Jésus puisse faire ce que Dieu fait, puisqu'il est Dieu. Kanefa tamin'ny fotoana io, tamin'izany fotoana zany dia olombelona Jesosy satria mitafiny osira. Mais en ce temps-là, Jésus était un homme parce qu'il a participé au sang et à la chair. Olombelona izy satria malala noana. Il était un être humain puisqu'il pouvait avoir faim. Tsy misy Andriamanitra noana zany riavana. Il n'y a pas de Dieu qui a faim. Olombelona Jesosy satria malala mangetaheta. Il est un être humain puisqu'il sait avoir soif. Tsy misy Andriamanitra hoe mangetaheta izany. Il n'y a pas de Dieu qui a soif. Olombelona Jesosy satria malala reraka. Jésus était un être humain puisqu'il savait être fatigué. Tsy misy Andriamanitra mety reraka izany. Il n'y a pas de Dieu qui peut être fatigué. Kanefa dia zay nataony rainy dia nataony ary vitany. Pourtant, il a pu faire ce que son Père a fait. Ao anatsika zany Jesosy zany amin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Ce Jésus est à l'intérieur de nous en ce culte aujourd'hui. Raha ohatra ka efa nomena toerana ao anatinao izy. Si tu lui as déjà donné une place dans ton cœur, Fa nisan'ny tena mampahery be riavana sady mampientanentana ny fo dia ity. mais ce qui est encore plus encourageant, c'est ceci. Afaka ny mahagaga tahaka n'Andriamanitra ray sy tahaka Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ihany koa isika rehetra. Nous pouvons également faire des miracles comme Dieu et comme Jésus-Christ, son Fils. Inona moa ny antony mahatonga miteny izany aminareo? Pourquoi je vous dis cela? Voalohany, afaka ny tonga mahagaga tahaka n'Andriamanitra ray sy tahaka Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra isika satria Nous pouvons également faire des miracles comme Dieu le Père et comme Jésus-Christ, son Fils, parce que
satria isika rehetra zay ninao Jesosy sy isika rehetra zay efa nandray Jesosy dia ambara amin'ny Baiboly fa efa natsakan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy. Parce que nous tous qui avons déjà accepté Jésus et qui avons déjà reçu Jésus, il a déjà fait de nous des enfants de Dieu. Ahoana ny voalaza amin'ny Baiboly Jaona toko voalohany dia faharoa ambin'ny folo. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12? Toy izao ny voasoratra zay rehetra nandray a Jesosy zay rehetra manana Jesosy dia nomena hery misy hery avy any an-danitra manangana azy ho zanak'Andriamanitra. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Il y a un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Manamafy an'izany ihany koa ny Romanina toko fahavalo andiny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Romains chapitre 8, versets 16 à 17 confirme ça. Arao tsara ny voasoratra fa vakiko le teny. Écoutez bien ce qui est écrit. Ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ara zanaka dia mpandova sady eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray-lova amin'ny Kristy koa. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ny teny Baiboly ambara dia zao hoe no Jesosy Kristy nahazo toerana ato anatsika dia tonga zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy mihitsy isika rehetra. Ce que la Bible veut dire, c'est que grâce à Jésus, à qui on a donné la place à l'intérieur de nous, nous devenons enfants de Dieu. Tsy hoe zanak'Andriamanitra latsaka kely fa tena zanak'Andriamanitra mitovy amin'ny Jesosy. Ce n'est pas que nous sommes en partie enfants de Dieu, mais nous sommes vraiment enfants de Dieu comme Jésus. Ahoana Paul mpandovan'Andriamanitra ianareo satria zanak'Andriamanitra ary ambon'izany miray lova amin'ny Jesosy ianareo, lova an Jesosy ny lovanareo. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. L'héritage de Christ est aussi votre héritage. Noho izany raha hitantsika rehetra voalaza ao anatyity Baiboly ity fa nanao fakakana Jesosy satria zanak'Andriamanitra izy dia mitovy amin'izany afaka ny manao fakakana ihany koa isika satria zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy. Aussi, si nous avons vu dans la Bible que Jésus a pu faire des miracles parce qu'il est enfant de Dieu, alors nous pouvons également faire des miracles parce que nous sommes aussi enfants de Dieu. Noho izany mitondra anareo aho aza mirorosany intsony. Aussi, Fa je mino vous aza invite, marako izay. ne doutez plus, mais croyez cela. Faharoa, Deuxièmement, aza tonoina ihany koa ity fanazavana entiko aminareo ity. n'oubliez pas cette explication. Lay fahefana manapaka an'izao rehetra izao zay nangalariny devoly teo an-tanan'ny Adamaseva dia efa nalain'i Jesosy ankeriny teo an-tanan'ny devoly tamin'ny alalany fahafatesan'i Jesosy sy ny azo fijaliana. L'autorité pour dominer toute cette création et qui était dans les mains d'Adam et Ève, que le diable a déjà retiré des mains d'Adam et Ève, Somary ampatsahivoko anareo ny fandehan'ny tantara. il a donné cette domination aux hommes. Je vous explique l'histoire. Rehefa nahary ny zanak'olombelona Andriamanitra dia voalaza amin'ny boky Genesis fa nomena ny zanak'olombelona ny fahefana manapaka zavaboary rehetra. Quand Dieu a créé les humains, c'est écrit dans Genèse qu'il a donné aux humains la domination et l'autorité sur toute la création. Ka rehefa voavitaka ny zanak'olombelona ary lavitra teo alohatren'Andriamanitra Mais les fils de l'homme ont été trompés dia nalainy devoly ankeliny teo an-tanan'ny Adamaseva lay fahefana manapaka dia nampiasainy ny fe an'izao tontolo izao. et le diable a retiré de force cette domination et cette autorité des mains d'Adam et Ève. Il l'a utilisée pour dominer ce monde. Zany indrindra no antony natokany devoly rehefa niresaka tamin'i Jesosy dia hoe omeko anao izao tontolo izao sy ny fanapahana raha mekoka teo alohatreko anao satria efa nomena azy io fahefana manapaka io ka zay tiako omena azy omena azy. C'est pourquoi le diable a dit à Jésus que je vais te donner toute la création
si tu te prosternes devant moi, parce que la domination et l'autorité m'appartiennent. tena nandaika teo anatrany jesosy devoly nolazainy hoe efa nomena azy ony ny fahefana manapaka kanefa ny tena marina nangalariny teo an-tanany Damasevy. Le diable a vraiment menti. Il a dit à Jésus qu'on lui a donné l'autorité pour dominer, alors qu'il l'a volée d'entre les mains d'Adam et Ève. Ka rehefa azony jesosy forcé teo an-tanany devoly zany fahefana manapaka zany tamin'ny alala fahafatesana sy ny azo fijaliana dia nomeny jesosy antsika zay mino azy sy zay manana azy. Mais Jésus a repris cette domination de force d'entre les mains du diable à travers sa mort sur la croix et il l'a rendue à nous tous qui croyons en lui. Raha mino zany zao ianao dia efa any aminao any amintsika rehetra io fahefana manapaka io. Donc, si tu crois, cette autorité pour dominer est déjà dans tes mains. Ary ny fananantsika zany fahefana manapaka zany no antony mahatonga antsika afaka manao fagagana tahaka n'Andriamanitra ray, tahaka n' Jesosy zanak'Andriamanitra ihany koa. Et parce que nous avons cette autorité pour dominer, nous pouvons également faire des miracles comme Dieu le Père et comme Jésus-Christ son Fils. Raha mino anao dia ho arak'izany mihitsy ny fiainantsika amin'ity taona 2024 ity. Si tu crois, ta vie sera vraiment comme ça en cette année 2024. Andao maniteka mafy dia mafy any isika. Acclamons le Seigneur. Fahatelo, Troisièmement, ankoatran'ireo namarako ireo à part tout ce que je vous ai déjà annoncé, lay Andriamanitra voalaza hoe Andriamanitra magaga, le Dieu qui est le Dieu de miracles, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zay voalaza mpaminany Isaia fa ny anarany dia magaga, Andriamanitra mahery. Jésus-Christ, que le prophète Ésaïe a dit que son nom est le Dieu de miracles, Dieu admirable et merveilleux. Ny fanahy masina zay tena mahagaga tokoa Le Saint-Esprit qui fait également des miracles, dia efa noraitsika ary mitoetra ato anatsika. il s'habite déjà à l'intérieur de nous. Ahoana Jesosy anka ho aminy izahay ka olona ho aminy. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je vais habiter à l'intérieur de vous. Noho izany izy Andriamanitra magaga, izy Andriamanitra mahery dia zay moa no nataonantsika no anamarina ny teny aloka vavantsika, anamarina ny hetsika ataontsika raha tanterantsika amin'ny finoana izany. Aussi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, va justifier la parole qui sort de notre bouche si nous le faisons avec foi. Ahoana Jesosy Kristy? Qu'est-ce que Jésus a dit? Marina be mihitsy ny tena nataon'i Jesosy ity. Cette parole de Jésus est vraie, Fa sika indraindray no malaiky fitany devoly dia mirorosaina. mais parfois nous doutons, nous sommes trompés par le diable. Andao dia vakentsika ny Matthieu 1:20, 2:20. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 21. Ary Jesosy namalaka anao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka manao hoe mifindray ianao ka mianjara ny ranomasina dia ho tonga izany. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Gaga ianareo Jesosy satria no teneniko ilay aviavy dia maina sy matanteraka. Jésus a dit, vous êtes étonnés parce que j'ai parlé au figuier et il a séché. Ianareo ihany koa Jesosy dia afaka no tonga tahaka izany. Jésus a dit que vous pouvez faire de même. Tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo Jesosy. Ce n'est pas seulement ce qui a été fait à ce figuier que vous pouvez faire. Afaka hiteny amin'ny tendrombohitra io nareo hoe miala teo mifindrana ny ranomasina. Mais vous pouvez aussi dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Raha manam-pinoana ianareo zay nataony ray zay nataoko dia vitanareo. Si tu as la foi, tu peux faire ce que Dieu a fait et ce que je fais. Ry fiangonana manaraka ty fotoam-pivavahana ity ianareo zay manaraka zao fotoana zao en ligne. Chère Église qui assistez à ce culte en présentiel et en ligne,
tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika zay efa manana Jesosy. Nous tous qui avons Jésus, nous ne sommes pas comme tout le monde. Afaka ny tonga olona magaga tahaka ny Jesosy isika. Nous pouvons faire des miracles comme Jésus. Tena afaka manao zavatra lehibe mihoatra izay ny eritreretin'ny olombelona isika. Nous pouvons faire de grandes choses, beaucoup plus grandes que ce que les hommes pensent. Fa ny condition ity. Mais voici la condition. Voalohany aloha Premièrement, atovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. et une bonne relation avec Dieu. Raha tsapanao fa misy zavatra fahafa eo amin'ny fiainanao toetra na toe-po dia manao fa fifonana ary miala amin'ny ratsy. Si tu sais qu'il y a quelque chose de pas clair à l'intérieur de toi, sur ton caractère ou ton comportement, repens-toi. Tsy haiko ihany koa izay mety hoe toetranao na fomba fiteninao fantatra hoe ratsy dia miala amin'izany. S'il y a un caractère ou une façon de parler que tu sais que c'est pas bien et ne le fais plus, Dia irizy ho masina sy madio eo ny atren'Andriamanitra ny fiainanao amin'ity taona ity. garde ta vie sainte et pure devant Dieu. Tsaroko ny teny izay nambaran'i Jesosy tamin'ireo zan'Israely teny avy any an-danitra ilay izy. Je me souviens de la parole de Josué aux enfants d'Israël, parole qui vient du ciel. Tonga tao alohan'ny ony Jordana ny zan'Israely tamin'izany. Les enfants d'Israël étaient devant le Jourdain. Dia mila fahagagana ry zareo tamin'izany fotoana izany mba ho tafita io ranon'ny Jordana io. Ils avaient besoin d'un miracle pour traverser les eaux du Jourdain. Dia hoy Josua hoe tena possible atsika atao mipita io ranon'ny Jordana io. Et Josué a dit, c'est possible de traverser ces eaux du Jourdain. Fa saingy izao hoy Josua Mais Josué a dit, ao amin'ny Josua toko fahatelo andimy fadimy eo ilay teny. c'est dans Josué chapitre 3 verset 5. Hoy Josua manao hoe mana masina ny tenanareo farapitso dia anao fahagagana aminareo Andriamanitra. Josué a dit, sanctifiez-vous, car Dieu va faire un miracle de... Raha tiantsika izany nahita fahagagana lehibe avy amin'Andriamanitra magaga dia ilaina mitoetra ho madio sady masina eo ny atren'Andriamanitra isika amin'ity taona 2024 ity. Si nous voulons que Dieu fasse des miracles dans notre vie, nous devons garder notre vie pure et sainte pendant cette année 2024. Raha tiantsika ihany koa ny ho tonga tahaka an'i Jesosy mihitsy satria izy moa nitafinofo sy raha tahaka antsika zanak'olombelona hoe olona magaga dia izay aoka hitoetra ho madio sady masina eo ny atren'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity. Si nous voulons devenir comme Jésus, parce qu'il a participé au sang et à la chair, alors tu dois aussi garder ton corps saint et pur pendant cette année 2024. Andao hiteka mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy ho arak'izantsika rehetra. Au nom de Jésus, nous allons être comme ça. Condition faharoa dia ity. Manana finoana ianao. Il faut que tu aies la foi. Esoreo anatin'ny finoana sy ny sainao ny firoroana saina. Enlève de tes pensées et de ta tête les doutes et les hésitations. Arabaka teny izay nataon'i Jesosy tena vitantsika rehetra. Ce que Jésus a fait, nous pouvons littéralement le faire. Tena vitantsika io. Nous pouvons vraiment le faire. Andriamanitra ny hatanteraka izany amintsika rehetra tompoko. Que Dieu réalise cela sur chacun d'entre nous. Andao aritsika amin'izao fotoana izao ametraka tanantsika amin'ny fotsika dia tena hivavaka be na ianareo any tokantrano aza mivava fa izay afatra netiko teo izay dia ho arak'izany mihitsy fiainantsika amin'ity taona ity. Nous allons mettre la main sur notre cœur, vous tous qui êtes ici et vous qui êtes en ligne. Nous allons prier maintenant que Dieu réalise tout ce qui a été dit ici. Samy mivavaka aritsika rehetra tompoko. Prions au nom de Jésus. Sokafa vavantsika apetra amin'ny fonao ny tananao. Ouvrez votre bouche et mettez la main sur votre cœur. Alefa azy samy mivavaka. Priez encore. Samy mivavaka. Prions encore. Fantaro hoe iza moa ianao Sache qui tu es dia ataovy nivavaka fisaorana an'Andriamanitra. et remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Ataovy nivavaka. Priez encore. Tohisatra ny hatrany mivavaka. Continuez à prier. Ary raha misy asana devoly manielina ny sainao ray izy hiala amin'ny anaran'i Jesosy. S'il y a des œuvres du diable dans ta vie, chasse-le au nom de Jésus. Tena toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Contre au nom de Jésus.
sitrak'andriamanitra nitay atsika riavana amin'ity taona ity. C'est la volonté de Dieu de nous bénir en cette année. Samy mivavaka izy. Continuez à prier. Dia angatany isika rehetra mbangina Maintenant, nous vous demandons de garder le silence. dia hivavaka ho antsika ny mpandika teny ary matoky fa izy herin'andriamanitra hiasa amin'izany vavaka ataony izany ka dia arak'izay tombavaka ataony no ho ataony Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny tontolo ity. Ho lasa olona mahagaga tahaka an'i Jesosy isika, ho lasa olona mavita fagagana tahaka an'i Jesosy isika. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as donné la domination, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné d'être héritiers et co-héritiers avec Christ. Seigneur, nous recevons toutes ces paroles au nom de Jésus, maintenant et aujourd'hui. Nous déclarons que ces paroles deviennent vraies dans notre vie. Nous déclarons que nous avons la domination au nom de Jésus. Nous déclarons que nous avons l'autorité au nom de Jésus et que nous pouvons également faire les miracles que Jésus a fait parce que nous sommes aussi enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Satria mino fahateteran'izany vavaka izany tsika dia hiteka sady horokoraka mafy be. Puisque nous croyons cela, acclamons fort. Raha mbola misy mafy dia ataovy ihany. Acclamez plus fort. Halleluja! Alléluia. Omena voninahitra ny Andriamanitra riavana. Que la gloire soit rendue à Dieu. Andao tsika hanao hira anankiray aloha dia rehefa avy eo roso amin'ny fandala manaraka. Nous allons faire un chant et continuer le culte.
ny filazana lehibe entiko aminareo melony marantsika ny fitoam-pivavahana dia izao. Avant de clôturer le culte, je veux faire une grande annonce. Amin'ny herin'ny androany manao fotoan-dehibe eny amin'ny palais des sports Mahamasina isika. Dimanche prochain, nous aurons un culte spécial au Palais des Sports Mahamasina. Ao amin'io andro io dia hitondra tsodrano lehibe ho anareo izahay. En ce jour, nous allons apporter la bénédiction pour vous. Inonay fa nitsodrano izay entinay mpanompon'Andriamanitra amin'io andro alahady fa 14 volana janoary taona 2024 io. Nous croyons que les bénédictions que nous allons relâcher en ce jour dimanche prochain, Zany tsodrano zany no hiantoka amin'ny fiainanareo mandritra ty taona 2024 ity. que ces bénédictions vont garantir ta vie pendant toute l'année 2024. Tena henoko atao anatiko mihitsy fa dia ho amarin'Andriamanitra arabaky teny ny tsodrano izay entinay amin'io andro io. Je ressens vraiment au plus profond de moi que Dieu va justifier toutes les bénédictions que je veux relâcher ce jour. Noho zany asaina avokoa sika rehetra toka eto ianareo izay manaraka fitoam-pivavahana linina ka possible ny afanao manarika ny fotoana io dia tongava daholo. De ce fait, j'invite tout le monde à venir. Vous qui suivez le culte en ligne, si vous pouvez venir, je vous invite vraiment à venir. Mino fa tsy hanenina ny olona rehetra izay ho avy ao. Je suis sûre que les gens qui vont venir ne vont pas regretter. Ny filazana ofisialy moa dia hoe manomboka ny valo ny fotoana, valo maraina. On a fait une annonce officielle que le culte commencera à 8 heures du matin. Fa inoko fa ho atoboka fitorana sasany ny fotoana satria amin'izany fitorana sasa zany efa feno ny palais des sports. Mais moi, je crois qu'on va commencer plutôt vers 7h30 parce que je suis sûre que vers 7h30, il y aura déjà du monde. Noho zany amboarina programme anareo tsy hamonjy amin'ny valo fa farafatarany hamonjy amin'ny fitorana sy sasany. De ce fait, n'essaie pas de venir à 8 heures, mais essaie de venir vers 7h30. Misy ny petit palais nofaina manokana On a loué le petit palais, fa natao an'izay tarany ihany. mais le petit palais est réservé pour les personnes qui sont en retard. Kanefa na dia zany ary dia ny fitoam-pivavahana amin'ny grand palais dia ho hitantsika ny petit palais daholo. Mais le culte qui se déroulera dans le grand palais se déroulera aussi dans le petit palais. Samiary ny fampitaona mifanentana mba ho avy amin'ny herinandroany palais des sports Mahamasina. Invite tes amis, invite tes prochains à venir au palais des sports dimanche prochain. Ndao hiteka mafantompo isika rehetra. Acclamons fort le Seigneur. Dia ny filazana ankoatran'izay ianareo rehetra manao akay zany dia tonga ny asabotsy maraina amin'ny 7. Asabotsy maraina amin'ny 7 any amin'ny palais des sports afana mandamina ny placenareo tsiraray avy. Et j'invite aussi tous ceux qui vont faire l'accueil ce dimanche à venir ce samedi au Palais des Sports pour faire les arrangements. Dia tahaka izany ihany koa ianareo izay voatendry ianao sécurité. Pareil pour ceux qui vont faire la sécurité. Fa ho anareo kosa tanora avy eto amin'ny fiangonana dia amin'ny 12 rehefa mirava amin'ny 12 dia mamonjy etsy amin'ny terrain basket ianareo. Et les jeunes de l'église sont invités à faire une réunion au terrain de basket à 11h. Androany zany Aujourd'hui à 11h. asa mivezivezy itsony ianao fa tonga dia mamonjy an'io fotoana io. Ne fais plus va-et-vient, mais tout de suite va sur le point de rencontre. Zay zany ny filazana iveriko hoe lehibe indrindra tiako ambara amintsika fiangonana androany. Je pense que ce sont les annonces importantes que je devais faire aujourd'hui. Dia samy tain'Andriamanitra daholo sy rehetra tompoko. Et puisse Dieu nous bénir tous. Andao hivavaka isika amarana ny fitoam-pivavahana. Prions pour clôturer le culte. Ataovy mivavaka ranapavy. Père éternel, nous te sommes tellement reconnaissants
parce que tu nous as encore une fois honorés de ta présence aujourd'hui. On a vraiment senti que tu étais là. Dès les louanges et l'adoration, tu étais là. Pendant la parole, tu nous as parlé et vraiment on a été fortifiés de nouveau parce que notre foi a augmenté. On sait maintenant que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. On peut faire des miracles comme toi, Jésus. Donc, en sortant de ce culte, on a la foi qu'on n'a plus peur des circonstances. On a la foi qu'on est des plus que vainqueurs et qu'on peut faire des miracles. On peut proclamer à l'existence ce qui n'existe pas et on peut éliminer ce qui existe déjà et qui ne sont pas selon ta volonté. Donc, Père éternel, faites que notre vie soit une vie de gloire qui te glorifie et que quand les gens nous regardent, ils verront que nous servons un grand Dieu. Ils verront que nous servons un Dieu de miracles et qu'ils vont aussi être convertis à travers nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. À toi seul soit l'honneur, louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dia ino filazana farany afa amin'ny